avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Manolotra ho anao ny vaovao. Salama tompoko, tonga soe tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Manolotra anao ny vaovao. Mila fandraisana anjarany rehetra ny fanavaozana eto amin'ny firenena ho ny filohan'ny FFKM manandritra ny fanokafana ny feonamben'izy ireo. Ny FFKM izay hitarika ny fikonan-doha-pirenena ary vola 50 tapitrisa ariary no natokana ho azy ireo amin'izay. Mbola vary mangatsiaka amin'ny ministry ny fitsarana hatreto ny raharaha Ambohimalaza sy ny afera vola miopapa nazo tamin'ny tsy-ara-dalàna amparitaka any ivelany sy ankehitriny ireo mpanao politika ka andrasana ny tohiny. Miverina indray ny fakanakeriny sy ny famonoana amin'ny fomba feno habibian'ireo olona manana toetena varira. Miantso mpitondra andrainy andraiky ny mahaloan'izay ny filohan'ny fikambanan'ny varira eto Madagasikara. Velaran'ny tany 200 hektara no ahodin'ireo olona navelan'ny tompony nanajarin'ny tany ao Alarbi Ambatomanga. Endrika fivadiam-pitokisana izay anairan'ireo voakasika ny fanjakana Foibe. Anivelany mitady ny fomba rehetra isamborana na hamonoana ny filoha Amerikanina sy ny praiminisitra Israelianina ny Iranianina amin'izao fotoana izao. Isy arak'izany ny volavolan-dalàna izay mbola entiny eo anivo amin'ny parlemanta hanomezana valo somitetina 50 tapitrisa euro ho an'izay mahavita niraka. Ny antsy priandreo. Akafaliana trano tonga lasy tonga vavy no itsy tia indray ny tokantranonao amin'ity ality tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao manasa no avy hatrany anaraka ny antsy prian'izay hoentsika manokatra ny fiarahana amin'ity alaity amin'ny fanavaozana ny tokony masony rehetra nangana na firenena havanana sy fampandrosoana maharitra ho ny filohan'ny FFKM androany nandritra ny fanokafana ny feonambeny FFKM ankilan'izay miantso ny rehetra hanana faharetana amin'ny fanarenana ny firenena sy ny fanavaozana imasona amin'izao fotoana izao ny filoham-panjakana izay nanatrika fotoana tamin'ity androan'ity riana fitiavana. Tsy vita ny imaginy fanavaozana ny firenena fa mila ezaka sy fandraisana andraikitra avy amin'ny rehetra ho ny afatry ny FFKM androany ary tokony hampanjakana ny fahamarinana sy ny fahadiovana. Nanamafy izy ireo fa lala ny fanavaozana no tokony masony rehetra ankehitriny hananganana firenena vaovao sy mandroso. Natao araka izany ity fionambe ny FFKM ity hanomanana ny fikonan-doha-pirenena izay hanomboka ny fahatelo jona ho avy izao. Naneho ny fahavononany amin'ny fitarihana ny fanatanterana ny fikonan-doha-pirenena ny FFKM.
nanamafy ny filohampanjakana fa ny fiombona ny fiangonana kristiana eto Madagasikara no mitarika ny fikonan-drom-pirenena ka nanolotra vola 50 tapitrisa ariary ho an'ny FFKM ny fanjakana hikarakarana ity fikonan-drom-pirenena ity. Mila fanavozana tena izy isika ka mila faharetana avy amin'ny rehetra ny fanarenana ny firenena ho ny filohan'ny fanavozana. Si fivavatsika rehetra raha nafatsina le fitaona tany compensation tany mandiky zao mbola kely io mbola 20 000 cube tapabokana iny mbola 20 000 cube ivoaka mbola tsy mbola misy 100 000 cube gabo fa anovana fa mataona ny mataona dia miezaka zahay manao sy mba kely lalàna rakaka amin'Andriamanitra ilay isan'andro dia mba zay katanay aiokareka vaovao fa kely vola lazakory no amerenana zavatra fado nandritrany taonamaro mbola manome toky ary mbola mandrisika ny fiangonana ilay teny ny zavatra mety atao. Fotoam-pivavahana natao teny amin'ny FJKM Ankadikely Lafy ano nanomboana ity fiaonam-be ny FFKM ity izay notron'ireo lehibehana androm-panjakana filohana antoko politika mpitarika fiangonana sy ny maro hafa. Aritra 3 andro izany ka hodinihana mandritra izany ny fiainam-pirenena sy ny raharaha anatin'ny FFKM isin'ny fanambarana ivoaka ny alakamisy ho avy izao raha ny fanazavana. Zava-dehibe ho an'ny firenena ny fitarihan'ny FFKM ny fikonan-drom-pirenena ho ny filohany antoko malagasy miara-miainga raha naneho ny heviny nandritra ny fanatrehana ny feonam-be ny FFKM androany isan'ny nanamafy ihany koa filohany antoko ARB androany fa sehatra iray hifampidiniha amin'ny malagasy jerena vahaolana ho an'ny firenena ny fikonan-drom-pirenena ka tsy tokony handray anjara amin'izany mpitondra teo aloha izay nanimba amin'ny firenena rina fitiavana trany. Efa vonona ny andray anjara amin'ny fikonan-drom-pirenena ny antoko malagasy miara-miainga hoy ny filohany mijoro ho ray aman-dreny ny firenena ny FFKM ka zava-dehibe ny fitarihan'izy ireo ny fanatanterahana ny fikonan-drom-pirenena. Ny antoko MMM izay nanamafy fa ny fanavozana tena marina no ilaina eto amin'ny firenena. Zay nefa fanirin'ny ny antoko MMM manokana no hoe ny FFKM no mitarika zany fikonan-drom-pirenena zany satria zava-dehibe eto amin'ny firenentsika ny nananana ray aman-dreny afaka mandamina amin'ny rehefa misy sehatra ohatra zao ny firenena. Ny antoko dia andray anjara mavitrika rehefa miomana amin'izany atriny ela ary manana ny tolo-kevitra maro samihafa izay hoentina amin'izay fanavozana ny firenena ato amin'izao fotoana izao zay. Amin'ny antoko politika ny antoko politika iny dia miomana amin'ny fifidianana foana fa tsy hoe miandry tonga malala ny datim-pifidianana akory. Dia izay no mampanao politika azy miomana amin'izay fifidianana rehetra amin'izao ny antoko. Ho an'ny antoko ARB tokony hanomezana sehatra ny malagasy tsy hanavana firena politika ny fikonan-drom-pirenena. Takina ihany koa no hitondrana fanitsina ho an'ireo lesoka tamin'ny fanomanana ny fikarakarana ny fikonan-drom-pirenena raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Ny hevitra aloha dia tsy miova tao anatin'izay efa nitenenina ihany raha ny aminay dia tsy dialogue le izy izany hoe fampiresaka amindry zareo satria efa teto izy nanimba firenena fa ho an'ny sehatra ankoatran'izay misy mpitolona be dehibe ao, misy vahoaka malagasy, misy société civile, misy quantité karazany maro izay afaka mifampiresaka tsara entina hampandrosoana ny firenena. Efa nanana chance ny zareo hoe 7 taona dia efa tsy namokatra dia aleo an'ny hafandray. Misy fotoana le olona ohatrany tsy mamaly an'le antso le tanora fa mety variana angambany dia sao dia misy manasisika hevitra hafa indray ao anatin'izay dia ho lasa voasongana fa raha menimenina zany dia tokony any amin'ny fikonan-drom-pirenena no tena miteny. Ilaina ny fanelalelanana ho arofanina amin'ny fifampidiniana tahaka izao ho fanarenana ny firenena hoy ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionaly ny antoko tim. Tsy tokony anaiky ho zarazaray ny loko politika na ny firian-kevitra tsy mitovy ny malagasy raha tiana ny ampandroso ny firenena hoy ny mpitondra fivavahana. Ary hitantsika zao tsara ny ray aman-dreny ny FFKM efatra am'rahalahy ny président ny PRRM ary indrindrindrindra ireo le mpanao politika sy ny olo manakaja eto amin'ny firenena. Zava-dehibe zany tena zava-dehibe zay ny irina mba hisy mpanelanelana mba tsy dia tena njaka loatra ilay mitongilana fa misy anazy zany zao dia misy neutralité. Raha ny fanirina zany aloha dia hoe mba ho tonga amin'izay fataterahany fanavozana zay tsika ho tonga ho vita ny
fikaonandoam-pirenena dia mba ho tonga any amin'ny fifidianana ka raha tsy sika malagasy rehetrarehetra mifanometanana tsy ho vita zay fa satry ny vahinany atsika tsy laminy ikorotany eto foana dia tsy avitin'inona fa raha miaraka amin'ny fanometanana andeha amin'izay fanaovozana zay dia mba mino afa ho tafavoaka ihany le firenentsika tsy aivona any amin'ny fikaonandoam-pirenena no anapahana ny fanavozana apetraka eto amin'ny firenena na ny fanovanany ravitra na ny fanatanterahana ny fifidianana. Mbola vary mangatsika ministry ny fitsarana hatreto ny toin-draharaha Ambohimalaza sy ny Afiravolo miopapana azo tamin'ny tsy ara-dalàna miparitaka ny velany ahoro mpanao politika. Isan'ny teny nomeny ny vahoaka ny anafainganana ny raharaha-pitsarana sy ny famerenan'ireo volo ireo tamin'ny fandraisan'ny fitantanana amin'ny ministera ka tokony hisy ny tatitra ny amin'ny fivoarany fanadiadiana ao anatin'izay tsy azo soarivelo. Feno herintaona amin'ny volana Jona izao ny raharaha Ambohimalaza fanampoziana ny ara-tsakafo nahafatesana tanora mahery ny efa polisy fa hatramin'ny androany manjavozavo ny marina sy ny vokatra ara-pitsarana momba izany. Tranga izay ambarany fianakaviany ireo maty ho fanaovana tsinotsinona ireo namony ainy. Takin'izy ireo ny amoahana ny marina sy hanaovana fanadihadiana ny tompon'ny fety. Ity raharaha ity izay isan'ny nampiakapeo an'ny fanirisoa Herinaivo nandritry ny fitondrana Rajoelina ary no amafisiny ny famoahana ny marina nandritry ny fandraisan'ny fahefana na minisitra ny fitsarana azy. Hatreto tsy mbola mikatona ny raharaha ary ankoatra ity trangana fanampozinana ity no lazainy tamin'izy nandray ny fahefana ihany koa ny momba ireo vola $10 miliara. Tsy nahitana tohiny ihany koa ny momba io vola voalaza fa azo tamin'ny tsy ara-dalàna miparitaka ny ivelany io izay nolazainy ny ministra fa ho averina eto an-toerana. Fampanantenana zany ka tokony ho tanterahana ho ny mpanao politika ary afainganana ny fanadihadiana sy ny raharaha-pitsarana. Iazakazana zany regny satria zay ny anisan'ny zavatra ny toloman'ny vahoaka zany tamin'ireny fitolomany regny ny fahamarinana rehefa mipetraka le fahamarinana dia misy hoazany le fitoniana ka hoy zao hoe miangavy tsy miasa zareo fa miasa zareo fa somary sujet délicat manko izy regny dia ny azontsika atao zany ny avy aty amin'ny opinion publique na mpanao politika anao na vahoaka tsotra dia ny miangavy sy ny manao fampatsahivana matetika zany tsika hoe aiza iny raharaha iny fa ilain'ny vahoaka ny marina amin'izay mba ampisy ny fitoniana eto amin'ny firenena. Dia aloha isokatra ny fanadihadiana dia tena sokafana koa dia asevo fiafarany koa le fikatonany mba ho isy résultat positif fa tsy misokatra amin'ny fanadihadiana dia veranjavony any. Efa natomboka ny fanadihadiana ka tokony hisy ny fangaraharaana raha toa misy ny fahasarotana na antony manokana mampisatra ny raharaha-pitsarana mikasika ireo afera mafana teto amin'ny firenena ho ihany ny mpanao politika. Njarantsika zany no manaitra azy ireo amin'izay teny efa nomena satria ty fitondrany ity dia mitazona ny teny nomena dia manaitra ny tompona andraikitra tsirairay avy zany ny amin'ny hoe ny fandraisana andraikitra tandrify malona nireny raharaha reny raharaha mafana tena andrasan'ny olona tokoa ny vokany sy ny zavatra nitranga marina dia zay zany no anairantsika ny mpitondra indrindra ny départementa ministériel ny amin'izay lafin'izay raha ny tokony ho izy dia ny siny fangararana dia tokony manao atoireny raharaha rehetra atao ny fitsarana amin'izao fotoana izao reny. Misy kosa ny ezaka tsisy tsony koa nefa tsy maty manota fa fanjakana mameriny ny asy ny fahamarinana zany dia tsy manaiky ny siny tsy maty manota sy ny firongatry ny kolikoly. Efa ho fito volana izao raha tsy aivina no nandraisan'ny ministra tompon'andraikitra ny fitantanany ka andrasany rehetra ny mangarara mikasika ireo raharaha-pitsarana mitarasoka hatramin'izao. Ankoatra ireo isan'ny songadina tao anatin'izao fitondrana fanavozan'izao ihany koa ilay fitsiriana na audita ho tanterahany eny amin'ny ministera fa tsy hita ihany koa ny valin'izany mandrakandroany. Kopakambava izay isan'ny lesoky ny mpitondra teo aloha ka tsy tokony ho tohizana anatin'izao fitondrana fanavozan'izao ny famaranana sy ny famoahana ny mangarara momba ireny raharaha ireny izay ampisy ny fitoniana eto amin'ny firenena fa ihany koa marika fa tany-tandalàny Madagasikara. Misy ny raharaha mitarasoka fa misy ihany koa ny mihazakazaka eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao tahorian'ny fangatahana izay nataon'ny ministera amin'ny fitsarana na nesorana nesoriny antenimerina pirenena ny communauté parlementaire Naivo Raholdinina fanapahakevitra fanomezana malalaka amin'ny fitsarana hanohy ny fanadihadiana amin'ireo raharaha mahavoasaringotra an'ity solombavambahoaka ity ny firosona amin'izay na izany aza nanamarika ny filohany anteny
mera-pirenena fa tsy azo atao ny hamanentsika ny solombavambahoaka mandritra amin'ny fotoam-pivoriana raha ny voalaza ny lalàna gabain loa. Ny sorona ny zo tsy azo anenjehana na ny immunité parlementaire ny solombavambahoaka Naivo Raoldine izay voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy teto Antananarivo renivohitra. Fa napan-kevitra niraisina taoriny fangatahana napetraky ny ministera ny fitsarana ity solombavambahoaka ity izay tsy ivona fa voatazona natao fanadahadiana sy voarorohy amina halatra tany sy ny fikasihan-tanana. Misy fanalana immunité solombavambahoaka Naivo Raoldine zay dia mipetraka eo ny mpitsara zany no andrasantsika ny fanapahan-kevitra. Ankoatr'izay, manoloana ny fitoriany ny Roly Mercia any Lantrakotomanga teny anivon'ny Pâques, nitondra fanamarihana ihany koa ny filohany antenimieran'ny Pireneny. Ao anatin'izao fivoriana izao ny fitoriana rehetra ny solombavambahoaka dia tsy afaka ho raisina. Fa rehefa tapitra ny fivoriana ara-potoana afaka mitohy. Andrasana araka izany nitohy ny raharaha momba an'ireo solombavambahoaka ireo sy ireo solombavambahoaka hafa izay voasarengotra tamin'ny raharaha maloto teto amin'ny fireneny. Ijanona eny anivon'ny lapany Tsimbazaza izay hatranisika nahemitra amin'ny fotoana manaraka sy naverina eo anivon'ny asa mbomera avokoa ireo volavolan-dalàna miisa 4 izay tokony ho laniana sy nodinihan'ireo solombavambahoaka omaly sy androany noho ny antony samihafa izay mbola ilaina fiaraha-midinika sy famakafakana lalina toy ny aya hiteraka korontana sy anohitohina ny fomba mampanao ary ny fanararotana no antony nandraisana ny fanapahan-kevitra ny ameriny zany eny anivon'ny asa mbomera raha ny fanazavana tamin'ity andro anty gabaeloa. Noho ny fanamarihana maro nataon'ireo solombavambahoaka izay nametraka ahiahy amin'ny mety hisy fa noho ny tohinana ny fomba amampanao amin'ny faritra maro eto amintsika ao amin'ny andininy voarakitra ao anatin'ny volavolan-dalàna laharana fa 820 momba ny ady amin'ny fanondranana na ny famarinana olona antsokosoko nahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandinihana azy raha tokony nolaniana androany teny anivon'ny antenimieran'ny Pireneny mila fandalinana lalina izany ka tsy maintsy hifampidinihina indray ary haverina ao anatin'ny asambomera commission juridique ity lalàna ity raha ny fanazavana hanavaozana ilay lalàna laharana fa 424 tsipika 440 tamin'ny 20 janoary 2012 ka mikendry kokoa ny ampifanaraka amin'izany amin'ireo fenitra iraisam pirenena efa nankatoavin'ny Madagasikara. Ny zava-dehibe ao anatin'izany ny famaritana mazava kokoa ny atao hoe famarinana olombelona na traite des êtres humains sy ny endrika rehetra amin'izany. Ny faharoa ny fanitarana ny heloka sazina. Tafiditra ao anatin'izany ireo endrika moderna amin'ny famarinana olona toy ny famarinana olona ho amin'ny fanararotana ranofo anavaka exploitation sexuelle en ligne. Ny fahatelo ny fanasazina entitra kokoa sy mifanaraka amin'ny amafin'ny heloka. Ny fahaefatra dia ny fiarovana bebe kokoa ny miarambony fanampiana ara-pitsarana fanohanana ara-tsaina ary antoka amin'ny famerenana azy any amin'ny firenena ny aviana. Ny fahadimy farany dia ny fanamafisana ny andraikitra sahan'ny Bureau national miady amin'ny famarinan'ny olona ka anisan'izany ny fanangonana ny antotan-kevitra sy ny fanomezana ny antotanisa nasionaly mombamomba ny ady amin'ny famarinana olombelona. Ankoatr'izay, ny ken'ireo solombavambahoaka tonga nivory ihany koa ny hanemorana ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny volavolan-dalàna mitondra ny laharana 884/520 manasazy ny fandikan-dalàna amin'ny resaka fananan-tany ny fisian'ireo andininy tsy tena mazava sy mampanahy ny siany kolikoly ary ny tsy fampiny fotoana na makafakana no antony fanemorana. Noho ireo antony voatanisa tsy ambony ireo dia nanapa-kevitra ny vaomeran'ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany fa ahemitra amin'ny fotoana manaraka ny fandinihana ny volavolan-dalàna laharana 824 tsipika 524 tamin'ny 20 jona 2024 manasazy ny fandikan-dalàna ara-tany ary hoentina eny anivon'ny fivorim-be andraisana fanapahan-kevitra farany. Raha iverenana
volavolan-dalàna misa efatra ny tokony holanina teny Tsimbazaza omaly sy androany ka nahimotra avokoa izany. Omaly nahimotra ny fandinihana ny volavolan-dalàna mitondra ny laharana fa 8/5/2024 momba ny antoka ara-tsosialy. Ity volavolan-dalàna ity zay natao hanitsiana sy hamenona ny lalàna mahakasika ny findramam-bola ito amintsika ka hiaro bebe kokoa ny zo ny mpindram-bola. Nahimotra ihany koa omaly ny fandaniana ilay volavolan-dalàna mitondra ny laharana fa 8/7/2024 momba ny fahafahany daolobe misitraka sy mahazo ny vaovao. Fa miverina mahazo vahany indray ny fakanakeriny sy famonoana amin'ny fomba feno abibina ireo olona manana toetena varira. Antony antsony Association des Albinos de Madagascar ny fitondram-panjakana hijery akaiky amin'ny fandriam-pahalemana indrindra ho an'ireo olona manana toetena varira eto amintsika Daniela Minorso. Tao anatin'ny efatrandro, misy roa ny trangana fakanakeriny sy famonoana olona manana toetena varira tao amin'ny fatra atsimo, ny fatra avaratra tapany Andrefanosy. Zazalahy iray manana toetena varira voavoaly volana indray, no nalaina jolamy tapiadinan-keriny tao amin'ny trano fonenany tao Ivaona Betroka, ka mbola tsy tapopokatra amin'izao nateo aza ny fanarandina ataon'ireo fokon'olona. Nanohitra n'iray no zazalahy kely io tamin'ny andro nakan'ireo jolahy ilay zaza, ka maty notifiry ny reto farany. Ankoatra io zaza 9 volana io, zaza manana toetena varira iray, mandidina ny 12 taona ihany koa ny alahady lasa teo no nisy namono tamin'ny fomba feno abibina, no tapahandoto amin'ny komuna Marosakoho distrikany Marovoay, ka tsy mbola hita ny lohany hatramin'izao. Miantso ireo tompona ndraiky mpanjakana hijery akaiky ity raharaha ity ny filohan'ny Association des Albinos de Madagascar. Manoloana an'izany dia tiana ho fantarina fa tena zava-doza tanteraka ny zavatra iainan'ny olona manana toetena varira. Hitatsika nitsanga tany Mampikony zay mariana entona fa misy ireo olona efa tratra ary ny olana ao anatin'ilay izy misy zandrina olom-boafidy zay tafidy ao anatin'ilay raharaha ka eny zay mametraka hoe apetraka foana fa izahay dia hiady ary tsy amela ny tsy ivoahany marina hatramin'ny farany. Hitatsika ny raha Mampikony zay mbola anatin'ny miady tanteraka zay ny ivoahany mangarahara ao anatin'ilay izy. Eto zay dia mitondra teny amin'ny fitondram-panjakana hoe aoka re tena mba aoka kosa re mba hisy fanapahan-kevitra matotra sy mazava fa miaringana andala reto olony reto. Izahay ity ve dia manahoana loatra no atao ohatr'izany. Misy ny resaka sy dinika efa ny fanaovana fa ny irinay mba tena fanapahan-kevitra matotra ary aingana ary tena mba misy vokany satria dia miaina tahotra isan'andro lava izao zany ny fianakavian'ireo olona mana toetena varira. Hatreto, fepetra noraisin'ireo tompona ndraikitra tamin'ireo toerana nahitana ny tranga, ny fanamafisana ny fiambenana amin'ny alalan'ny andro-masom-pokon'olona, ny avy eo anivo ny zandarmaria, ny polisy-pirenena ireo olona manana toetena varira, ny pekady ho fiarovana ireo olona manana toetena varira izay efa napetraka antonany maro teto amintsika, fa izao mbola tsy mahafoana ireo mpanao asa ratsy izao hatrany. Ilaina ny fanovana pekady raha tsy naombony teo aloha, fa ihany koa ny fanokafana fanadihadiana lalina sy tozatra amin'ny farany hafantarana ny antony angalarana ireo olona manana toetena varira sy hanafaizana ireo rehetra voasaringotra anatin'izany manomboka amin'ireo ati-domokotrika hatramin'ireo piraitsy-kombakomba. Trangam-piarahamonina fa hiazo an'ny Toamasina vedivedisika. Lehilahy 3 taona mpamily tokotoko no maty nisy namono tao Toamasina. Omaly tokony tamin'ny 10 ora maraina no nahitana nofo mangatsikany akaiky ny trano fonenany tao Tanambao Verery efa feno tsatokantsy. Brudora Setakolo Toamasina mitaritra ny antsiprian'izay. Alahelo feno ranomaso teo alohany trano fonenana ao amin'ny fokontany Tanambao Verery parcelle 2173 lot 73 Toamasina. Tokony tamin'ny 10 ora maraina omaly alatsinainy matsy no hita faty teo atokotany Alexandre, fantatry ny maro amin'ny solona anarana hoe dada. Voatsindro nantsy ny tenany ary raha ny fanazavan'ny fianakaviana dia nisy namany antso izy tamin'ny findainy alahady hariva mialohany izao nahafatesany izao. Ohatrany lany tantragno zany nisy namany zany miantso ananjy amin'ny telefona. Miantso ananjy amin'ny telefona le namany dia lasa moa izy nandeha. Dia tsy fantatra zany telefona no amizao very. Pisiny very hatramin'ny pisiny zany. Fa nisy appel nisy namany miantso ananjy tamin'io andro ariva io. Fa zao koa anazy zany famonoagny mihitsy. Tegna famonoagna mihitsy zany izy.
ary izy io zany matoko fa olo mahafantatsy anazy matona teriny eo ambavahady zany le izy tsy maintsy olo mahafantatsy anazy hoe ato nipetrahany matona teriny eo ambavahady izy ohatrohatry zay zany zava-misy ety aminay tany Amboviry parcelle 2163 ety Ambatoma reto zay fianakaviana tegna hory milozan'ny rahalahy milozan'ny faralahy anamelaka mboty telo mianaday Alexandre ary ny 24 ny volana May 2024 izay andro nahafatesany no tokony ankalazainy ny tsingeritaona fahatelo amby telopolo na tirany oentina sitrika ny vangain-drano ny razana manoloana ity tranga ity dia miantso ny mpitandro filaminana mba hanamafy ny fanaraha-maso ny tanàna ny Tomasina ny ponina. Dia izay ihany koa no entsika misento ao anaty adoka fohy vetivety ny aretina mpox eto Madagasikara enina ny isan'ireo namony ainy hatramin'ny omaly io ihany koa velaran-tany 220 hektara tediavin'ireo olona napetraky ny tompony nanajary azy tao amin'ny commune Ambatomanga Larbi ahodikodina amin'izao fotoana izao ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao no anarahantsika ny Antsiprianjay aza misaraka amin'ny ary. Salama tompoko tonga soa tamin'ny Pegasus zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy tena mateza voenja fiafy manitsy azon-damosina ary manampy amin'ny fitsaboana azy fonina azo safidianana tsy tiany bibikely io tsy mandray lelanafo azo andalorana azo atao conseil anakanapé mety boela gilet de sauvetage ary mbola misy tapi mahasolotsi amin'ny loko isan-karazany tsy mifidy toerana n'aiza n'aiza mahatatry soka mora diovina sady tsy matahotra rano nefa malefaka Pegasus koa dia mbola manana canapé sady fandrina ary isolant thermique le mampangatsiatsika ny atotrano amin'ny andro mafana sy mihazona ny hafanana amin'ny andro mangatsiaka dia tonga varalina fa misy refzetiny Tiago Jimina mangala etaetanaka manala etaeta itanao mpivatraretraretra meilleure qualité mitondra vitamine C Jimina ny goût tegna naturel tsy pirate fa tegna réel parfait orange fraise et coco si parfait maro isan-karazany Jimina avy roche amle tegna toshe Mina Metamna. Ça y est, on l'a fait. Avec Yass et moi, t'as enfin tous tes kiffs sur une super app. La seule appli de Mada qui t'ouvre monde du digital. Profite à fond de Netflix, tes musiques, tes jeux mobiles, Zeti, Quizzacaf, tes sites d'achat et bien plus. Depuis ton smartphone, ta super app Yass et moi t'attend. Télécharge-la vite sur App Store ou Play Store. Yes. Mamenina ny araba hatrany tomboka lasy tongo vavy tonga sondray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampahalalam-baovao amin'ny tiala ity tafiakatra enindreo olona namony ainy noho ny mpox teto Madagasikara hatramin'ny omaly raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mila mafisina tahaka ny tamin'ny andro ny Covid-19 ny fanentanana sy ny fampahafantarana ny fivoarany ity aretina mpox ity ahafahana misoroka ny fianaka ny amin'izao fotoana izao ndoaratsika ny Antsipriana. Vehivavy iray 23 taona indray no namony ainy no ny aretina mpox na ny nendradrajako to amin'ny fatra diana omaly raha ny fampitam-baovao navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity tafiakatra inona araka izany ireo olona namony ainy hatramin'ny omaly 5 ny tranga vaovao 2 ny tranga voamarina ka ny iray teto Antananarivo renivohitra ny iray hafa tao Tolagnaro misy 10 ireo olona sitrana ka nivoaka ny tompom-pahasalamana amin'izao fotoana hatramin'ny andohany valanaretina mpox ny 18 Desambra 2022 hatramin'ny 18 Mei 2022 lasa teo
manodidina ny 3,7 ny trangana impoxa teto Madagasikara ka 4,9 ny tranga voamarina raha mitotaly 5,9 kosa ireo sitrana. Ity aretina ity izay mbola mitoetra eto Madagasikara amin'izao fotoana ary efa miparitaka amina distrika miisa 450. Mahafaty ity aretina ity na izany maro ny olom-pirenena tsy malala ny fisiny ka tsy manaja ireo fepetra-sakana tsy partany ity aretina ity. Tena tsy fantatra ohatrako zao zany zany hoe misy radio any ohatrano fa tsy manana fotoana inona an'izany mihitsy tamin'ny voalohany aloha le zafy keliko zay no hoe manao casse-douze foana rehefa andeha hianatra dia za moa mandeha ety amin'ny arabe ohatran'izao dia jereko diako tsy mahita olona hoe manao casse-douze fa raha ohatra akola zakanay tsy matahotra izay mihitsy ny tena tsy zay zany ny zavatra tokony ezahany eo amin'ny ministeran'ny fahasalamana indrindra sy ministeran'ny mponina mbo hampafantatra an'izay tena zavatra misy marina fa le olona ohatra mivariny variana fotsiny amin'izao. Tamin'ny Covid-19 aloha dia tena ohatrany samy mitandrina daholo mihitsy ny olona fa tamin'ity ohatrany tsy variana amin'ilay fiainana andavanandro ny olona dia tsy mahafantatra an'ilay izy dia rehefa henony poka hoe misy an'izao ony dia izay vao taitra ny rehetra hoe misy an'izao ony dia eo amin'izay vao miporopaka hoe inona zany no atao aminazy. Tokony hamafisina zany le fanazavana an'ilay izy mba ho azon'ilay vahoaka bebe kokoa zany hoe ohatr'izao le izy fa tsy fahafantarana zany dia izay mahatonga anazy tsy fantatra le izy dia tsy hita hoe inona zany ny fisorohana an'le izy fa rehefa fantatry ny olona zany le izy dia miomana le olona hoe tokony atao an'izao zany le izy dia tokony atao ohatr'izao. Na izany ilaina fitandremana ny serasera atao tsy hanimba zavatra na hiteraka fikortanana ho an'ny saim-bahoaka hoy kosa ny mpamakafaka raharaham-pirenena. Tadidio tsara fa raha vao miresaka tahotratsika dia hisatra foana zay na frein amina resaka fivoarana et développement zany. Hitantsika fa napidina ny tany fandrosoana sy ny ekonomia efa farany ambany ny zavatra niseho tamin'ny Covid-19. Tsika moa rehetra amin'izao raha resaka ekonomia zany mbola tsy tafarina amin'ny araka ny tokony ho izy tao daholo na ny resaka politika tao na ny resaka Covid-19 fa anjaratsika anjaran'ny fitonam-panjakana mihitsy no miezaka mba tsy hisiny zay tahotra zay satria avy amin'ny fifehezana ny zavatra mety misy rehetrarehetra na ny resaka alatra io na ny resaka fahasalamana io na ny resaka anjara andraikitry ny fanjakana no mametraka ny strategisme politika mba tsy ho tonga amin'izay aretina zay. Andrasana treto ny fepetra fiarovana ho raisy ny fanjakana isorohana ny fipartany ity aretina ity. Raha tsy hivina, aretina mifindra amin'ny alalan'ny fifampikasoana, pitodrora, fikasoana ny fitaovany marary ny impox na ny nendradrajako. Ireto manaraka ireto ny sotraretina hoetiny, hafanana avo, ferim-botsina amin'ny vatana izay miova ho atotarimo, fanantenana amin'ny faritry ny atovava. Mety hitarika hatrany amin'ny fahaseporana izany raha toa ka voasoko azy olona marefo ny sehony ny sotraretina. Ny fanatonana tom-pahasalamana ny vahaolana akaiky, misy ihany koa ireo fisorohana azo atao toy ny fanaovana ary vava-orona, fanajana ny elanelana, fanasana tanana ary eo ihany koa ny finanana sakafo mampitombo ny hery fiarovana sy ny maro hafa. Vadim-pitokisana ary milaza ho tompon'ireo olona navela ny fianakaviana hanajary ny velaran-tany maherin'ny 20 azy 500 hektara ao amin'ny commune Larby Ambatomanga amin'izao fotoana izao. Tsy mitovy tamin'ny fihavanan'ireo ray aman-dreny tany aloha ny zava-misy amin'izao vaninandro izao ka tokony ho jereny ny fanjakana akaiky ny fangatahan'ireo tany no hajariana ho ireo fianakaviana voakasiky izay endrika fisolokiana izay amin'izao fotoana izao. Dao raha antsika ny Antsipriana. Nivadika olana ary saika amoizana ny tany maherin'ny 25 hektara ny fifampitokisana sy fifanarahana nisy teo amin'ireo ray aman-dreny tany aloha sy ireo navela anajary. Amboly teo amin'izay velara-tany izay tao amin'ny fonkotany Anerin-drano, kaomina Alarby Ambatomanga, distrikany Manjakandriana. Ano atsimo sy avaratra zay tsy maleky elofana dia napetraka tety reny olony reny zay nambolony tany nangalantsika pahany zay nasaina ny ambina ihany koa ny hazo zay nambolentsika daholo io hazo rehetrarehetra io fa tsisy nambolen'ny olona taty io hazo tazamasika io misy ny hazo pokon'olona dia misy ny hazo mpianakaviana
dia nasaina nikarakarany reny ny olona taty zay nifanaraka ny fampinany matasiny masaka dia rehefa nivadika ireo olon'ireo dia nangataka tany zay dia manjary mifampitoro tany amin'ny tribunal tsy tokony andeha amin'izany fifampitoriana zany raha nifampirara fa izy moa tsy nanaiky dia nifampitoro tany amin'ny tribunal dia resitsika izy dia nisy grosy didi-pitsarana ara-dalàna nivoaka nanalana azy amin'ny toerana zay namboleny dia zay natonga atsika mbola teo ihany no mbola nanaja le sotoavana 2008 jusqu'à 2025 dia nanantona atsika tena nerindrano ry zareo dia nifampirara tamin'ny tenako sy ny komity mpianakaviana teo atoerana dia nisy taratasy ara-dalàna koa zany fampirarana zany zay nisoniavy ny fokotany nisoniavina teny amin'ny komina dia manaiky izy ireo fa atsika ny tany fa izany zavatra zany dia ohatra nyresaka tendromolotra fotsiny tapa-kevitra ny fianakaviana fa ho ampiary no tanterahana ihany ny grosy ankilany nangataka ny tany tamin'ny fanjakana ireo olona nanajary izany ataonany maro ary nilaza fa tanin'ny voanjo ity velaran-tany ity ka antony angatahan'izy ireo azy soratra aminy andanin'izay ara-dalàna ara-panjakana ny mahampandovany tany araka ny taratasy eo ampelantanany hoe ireto fianakaviana izay nanangana fikambanana ho fiarovana ny taniny dia nidika any rehefa tapitra treo dia zay natao hoe tsotsoromam-bisarahana tsy afaka ny fampiraraha amin'ny zareo tsony zay satria taona maro ny andrasanay anatanterana zany fampirarahana zany dia ny angatahanay amin'izay rehetra maheno na ho an'ny tompona andraiky mpanjakana miainga avy ety fotsiny amin'ny fokotany komina distrika hatrany amin'ny fitondra fanjakana ajaina rehetra hatrany ambony dia mba hitena eno ny tantara marina fa tsy mifentotakotokana ny mpandova misoratra ara-panjakana ao anaty jiridika dia enina amin'ny 370 fa ny fianakaviana ihany koa izay mbola tsy navita mutation sy vao mpikarakarana ny taratasy izay taranaka ny zanaka nerindrano dia fa manetsiny satria matsiaro ho tena hafa baraka matsiaro ho tena vomafy raha ny tompo-tany raha ny tomponombondray ny sotro ny otsamboatavo tokony hamafisina ny fanadihadiana amin'ireo fangatahana tanin'olona zay na fa nohajariana isoroana ny olana toy ity eto amin'ny fokotany anerinandro kaomina Laroby Ambatomanga distrikany Manjakandriana ity lafomba hafa isan'ny vakoka manatantara nanagadrano martyra voalohany Tranovato Ambatonakanga ho fanatsarana sy fanomezana asan'ireo martyra isy ny hetsika fanarenana ny tafon'ny Tranovato Ambatonakanga zoma fahadimy ny volana jona ho avy zao miompana amin'ny tantara sy ny lova ara-kolotsaina malagasy ny hetsika ka ampivondronana ny vakoka ny mozika ary ny finoana ihany koa raha ny fanazavana nentin'ny komity mpikarakara tamin'ity andro anty ny antsiprian'izay fanarenana ny Tranovato izay anisany vakoka manan-tantara nanagadrana martyra tany amin'ny taona 2025 isy ny hetsika ara-kolotsaina sy aran-tantara karakaran'ny FJKM Tranovato Ambatonakanga ho fanangonam-bola lehibe anohanina ny tetikasa fanarenana ny tafon'ny Tranovato Ambatonakanga nisy omafa 5 volana jona 2024 manomboka amin'ny 7 500 tapitrisa ariary ny teti-bidy no vinavinaina anatanterahina izany ny taona 2024 mety sy fiovana izany amin'ity taona ity noho ny fiakarany vidin'ireo akora amma fanavaozana azy zany hoe zavatra efa misy no arenina amboarina dia nanao fitiliana izahay marina fa atao amin'ny fiangonana ihany misy teknisiana maromaro momba ny tao-trano rehefa nanao fitiliana dia nanao ny vinavina mpantanina raha ny tena marina dia namorainay le fomba fanaovana azy satria izay no entimanana dia tsy nanao tsony izay ohatrany natao tamin'ny 13 taona lasa hoe nakaorinasa fa dia izahay no mividiny akora dia mitady mpiasa zay mafehan'le asa izay dia ampanaoviny ny asa dia izay no karamaina dia misy olona koa karamaina na rahamasony asa mijanona foana mandritra fanatanterahana ny asa miompana amin'ny tantara sy ny lova aran-kolotsaina malagasy ny hetsika ka ampivondronana ny vakoka ny mozika ny finoana ary misokatra ho an'ny be sy ny maro mikendry ny ampitsangana indray ny ampahany amin'ny tantarany Madagasikara amin'ny alalan'ireo mozika izay nanamarika ny vanim-potoana samihafa teto amin'ny firenena misy 250 000 ariary zany le vididirany mety azo atao hoe ambony le izy nefa ny azo atao hoe izy mba hoe participation anao zany amin'ny fitehirizana le vakoka zay moa zany zay zany napetrahana anazy ny tiako mariana kely amin'ny fotoana io ny chorale atao amin'ity fiangonana ity no miandraikitra le concert moa zany 3 niveaux le événement io zany événement culturel satria fiangonana misy anazy événement culturel satria misy an'le hira tamin'izany fotoana zany hira populaire zavatra ohatray
événement historique azy donc zay anankitelo zany no naravina amin'ny fotoana io dia hitantsika moa zany ohatran'ny zavatra isy eo amin'io zany. Tepoly protestanta voalohany vita tamin'ny vato teto Madagasikara ny trano vato Ambatonakanga ary manana ny toerany eo amin'ny tantarany kristianisma malagasy nanomboka tamin'ny nahatongava ireo misionera britanika tamin'ny taona 20 sy 1900. Efa 20 taona izao ny Tsangambato ka mila asa fanarenana lehibe indrindra amin'ny tafony izay tamin'ny taona 3 no nanaovana fanavaozana lehibe farany raha ny fanazavana hatrany. Miteraka fikorontanana sy falitony tanàna ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana izay ataon'ireo fiara fitaterana suburbaine eny amin'ny Patsakana ka miteraka fitohanana ho ny fikambanana fiam Mandroany sy ireo mponina teny an-toerana nitondra ny fitarainana izy ireo ka mangataka ny anajana ny fifanarahana izay natao tamin'ny commune dia ny tsy hidiran'ny fitaterana suburbaine eny amin'ny Patsakana intsony. Entsora Soarmalala no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy voahaja ny lalàna mifeny fifamoivoizana miteraka fitohanana lava reny. Anisan'izany ireo fiara fitateram-bahoaka izay tsy manaja ny tompo-piantsonana toy ny eny amin'ny Patsakana hoe ireo mponina. Misy lalàna tsy fantatrena izay tsy mahay na le lalàna ve tsy appliquena. Rehefa ovinina ny suburbain no afaka manitsaka ny urbain ary rehefa ovinina ny urbain afaka manitsaka ny suburbain. Zay zavatra tsy hisy mihitsy angamba zany hoe ny urbain andeha ho any amin'ny suburbain. Nefa ny amin'izao fotoana izao tsika dia eto zany ty are eto ty dia are efa tamin'ny 10 taona lasa. Io are io zany ny fijanonany 22 ny 10 ny 23 amin'izao fotoana izao namena ny F le izy ny sud zany zareo avy eo atsimo zany namena azy le izy ay zany no alehan'ireo iny tena ay zany mba alehan'ireo bus zay tokony mba hijanona eo tsy misy tsony zao mitohana be eo izy zay tompoka tsy manana animosité amin'izy amin'izy fa zao fotsiny pour raison de sécurité mba filaminana sy fadiovana dia sarotiny zay. Verimaina ny ezaka ataon'ny mponina efa nisy ny fifanarahana natao tamin'ny commune ny tsy idiran'ireo fitanterana suburbaine eny Patsakana raha efa nisy ny tompo-piantsonana ho azy ireo teny an-toerana teo aloha. Otondo sainan'ny telopolo sy ny raika amin'ny telopolo ny volana Mey ho avy zao ny andian'ny faharoa amin'ny salon de l'Aero Expo tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 5 taona ny tafika anabakabaka ihany koa ny hetsika. Fotoana ifanakalozana amin'ireo matianina amin'ny sehatra sy hanomezana fahafahandro rehetra liana andray anjara misidina eto Antananarivo ihany koa nokendrena ho maro ny atolotra amin'ity andiany sy ity hanomezana fahafampony rehetra ho ny mpikarakara. Ndoarantsika ny fanampanazavana. Maro kokoa ireo mpanjay anjara akoatran'ilay hoe efa misy baptême de l'air izay ho karakarana ho amin'ny besy maro. Mety hoe tsy hanana occasion ianao hisidina an'Antananarivo fa misy lalana efa voafaritra moa eny amin'ny habakabaka eny io zany mba occasion anao mba hanaovana survol an'Antananarivo. Ady hevitra maro isan-karazany zao fampiasana an'izany drone izany. Isy démonstration na drone mandritra an'io Aero Expo io. Maro ihany koa ireo école de formation araka ny teniko teo tsy niresaka hoe pilotage sy hôtesse ihany no misehatra amin'izany habakabaka izany fa misy ao na ny mpikarakara ny roplanina na ny fanadiovana ny roplanina na ny fitsirihana maro isan-karazany vao afaka manidina io roplanina io hatrany amin'ny resaka hoe tour de contrôle fikarakarana ny surface ahafahan'ny roplanina io miveziveza hitantsika amin'izany Aero Expo zany daholo. Akoatran'izay moa zany ny 17 ny volana Mey io ihany koa ny hariva dia misy les soirées Nuit des Ailes. Zay zany salon de l'Aero natokana ho an'ireo mpankafy ny sidina sy manodidina azy fa hisidina amin'ny mahajanga vetivety ihany koa sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Voaka tamin'ny fahanginan'ireo mpiasa miantoka ny fanaraha-maso sy ny fampandehanan'ireo toby famokarana rano ampovona vony mahavelona sy andrano takatra mahajanga noho tsy fandoavan'orinasa ny karamana izy ireo miantso ny fanjakana sy ny jirama izy ireo amany olana manoloan'izay Christian Andriamieri Kolomajanga. Volana maromaro no tsy nandray karama ireto mpiasa mpiambina toby famokarana rano na station de forage mamatsy rano ho an'ny tanànany Mahajanga ao andrano takatra mahavelona ary ampovona voniny.
efa mahazatra ireo orinasa mifandimbo mampiasa azy ireo ny tsy fandoavana ny karamany toy izao miseho zao ka antony iantsohan'izy ireo ny orinasa jirama izay manao fifanarahana amin'ilay orinasa hiasan'izy ireo sy ny fanjakana amahy izao olana zao. Izy ireo no mahita voalohany raha sanatry ka misy olana ireo fitaovana izay iambenany ka mampafantatra ny orinasa jirama amahana ny olana ahafahany poniny mahajanga misitraka rano. Ny lehibenay dia tsy eto an-toerana Majunga fa any Antananarivo amin'ny alalan'ny vola andefasandreo le karamanay ary zay fa matetika voa amty zavatra tsy fahazoaka karama ty tany amin'ny 2015 tany zany misy orinasa hafa sécurité nampiasanay tam'izay fotoana zay karama 10 volana tsy azo de tapaka zany kotrany jirama sy orinasa io niditra koa nakiray faharoany mbo nandray karama jalijaly karama foana zay fa mba mazoazo kely de tamin'ny 2025 teo zany tapaka koa zany le io kotrany jirama sy orinasa anakiray io fiasanay io zany de niditra koa nakiray am'izao teninay zao eo amin'ny volana raika angamba nisany amin'ny orinasa ty tany amin'ny novambra karamanay zany indray nazo karama atramizao tsika miteny zao fa volana may angamba tsy omendreo karamanay ary le fantsona lehibe de fa taimbava zany ameny aminay tsisy firarahinanay ka miangavy anareo zany fanjakana reny ty fitaranany anay ty mba andiniky zay zavatra zay. Raha vao tsisy rano boka ty ny mandeha Majunga de mijaly anareo voaka Majunga ao fa kanefa naninona ny karamanay tsy amenay anatin'izay efa bolana zay ary zay ato mahay misakafo ary manambady amanjanaka ka le zavatra zay zany mahagaga anay re tompo mba koa mijery avanareo akaiky zay fa mampalahelo zavatra mavoanay aiza misy olo hiasa tsy hinana. Raha ny fanazavana voaray tamin'izy ireo latsaky ny 2 ariary isam-bola ny io karaman'izy ireo tsy efainy mpampiasa azy io amin'ny alalan'ny fandefasam-bola amin'ny finday no andoavana ny karama ray volana voalohany izay mba azo izay mitapaka ao anatin'ny karama raisina ny fray akanan'ilay vola izay mbola anaovan'izy ireo fitarainana. Ponina mipetraka manodidina ireo toby iambenana izy 17 mirala manatanteraka ny asa izay miantoka ny fanaraha-maso ahafahany ankamaroan'ny ponina eto Mahajanga misitraka rano avy amin'ny jirama. Tonga tao anatin'ny fotoana ny fifamizarana andro vaovao nisongadina atao amin'ny page Facebook ny vaovaon'ny Kolo TV tamin'ity andro an'ity indray isika ndahoary. Fifanitsanana iakaranakana fito amby 24 ao anatin'ny vondrona L no misy any Madagasikara. Vitany atsapaka ho an'ireo ekipa pirenena maray vorona hiatrika ny fifanitsanana azona ny tapakila iakarana amin'ny kanina fito amby 24. Fantatra araka izany fa ao anatin'ny vondrona L miaraka amin'ny Nigeria, Tanzania, Guinée-Bissau no misy any Madagasikara. Ho tanterahana amin'ny faraika amby 20 ny volana septambra sy ny 4 oktobra 4 ny andro voalohany sy faharoa ho amin'ny lalao fifanitsanana. Ny 7 sy ny 17 novambra 4 ny andro fahatelo sy fahaefatra ary ny 12 sy ny 30 marsa 7 kosa ny andro fahadimy sy fahaenina sady farany. Mbola fanatanjahantena izay hatrany Cristiano Ronaldo mbola voantso hiatrika ny mondial 4 nivoaka ny lista ofisialin'ny mpilalao ekipa pirenena Portugais mbola voantso hiatrika ny fiadinany amboara eran-tany ho an'ny baolina kitra atao any Canada, États-Unis ary Meksika i Cristiano Ronaldo amin'izao faraiky amby 70 taona izao. Ity moa ny mondial fahaenina natriany zany hoe ny 4 ny 10 4 20 20 ary ity 4 ity sady farany ihany koa raha ny nambarany. Mety batany amboara amin'izay ve ny lehilahy fa voantso hiatrika ny mondial 4 ihany koa i Neymar Jr. avao Brésil. Hafaliana ny anireo mpanohana ny ekipa pirenena breziliana rehefa natsony ny mpanazatra Carlo Ancelotti hiatrika ny fiadinany amboara eran-tany ho an'ny baolina kitra 4 i Neymar. Ity farany izay tsy aivona fa matetika naratra nandritra lalao natria ny tao amin'ny akliba ilalaovany Santos FC ka mampisalasala ny mpanazatra. Distrika n'Andilamena tao lapaty 20 gony nahitany natao landava 220 tratra tao mahatazana. Sary ny polisy pirenena avao Andilamena tao amin'ny tanàna antsona hoe mahatazana ambany commune ambany vohitra Andilamena ny tao lapaty 20 gony omaly alatsinainy 12 May 4 Tao landava avokoa izy ireo
izay misy 2,700 karazana manodidina ny 1,700 ny lasivatra raha ny fanazavan'ny mpitsabo nanao ny fizahana. Olona telo ny tomponantoka tamin'ity raharaha ity no efa voasambotra raha toka mbola karohina ny efatra. Andrianjato fianarasoa nisy nanipy afo tao amin'ny trano fonenan'ny mpianatra, nisy nanipy afo tao amin'ny cité préfet F4 siège social Fitemini androany talata tokony tamin'ny 2 ora mahery 10 minitra maraina teo eo. Sofana lakita ary vaovonjy somatsara ny afo. Tsy mbola fantatra treto ny olona nahavanina ny loza. Fikambanana niteraky ny nosy varika ikongo mananjary fanadina mo ny fiteny mi. Fanaovana foto-dravitra aza. Miaramila misa 30 avy ao anivon'ny Zeny miaramila no manaraka fiofanana momba ny asara teknika sy fanorenana. Fiara-miasa amin'ny orinasa Samkrety sy ny tafika malagasy. Tonga nijery ny fahaiza-manaon'izy ireo. Teny Ambomahitsy ny General Piculas Demosfen lehibe ny tamazoriny tafika Omalalatsinainy 20 Mey 2024 voalaza fa nahitana vokatra mivaingana ny fiofanana indrindra amin'ny fahaizan'ireo mpiofana mitantana milina goavana sy fiara vaventy samihafa ary koa manao ireo fitsiriana sy fanaraha-maso ny fomba fanatanterahana ny asa. Fiofanana izay mikendry ny anokatra lalana any amin'ireo faritra sarodalana any ambanivohitra ho famalina ny filan'ny vahoaka ary efa misy ny fitaovana ho tonga hanoanana. Dia izay ihany koa no entintsika manakatondray ny fiarahana amin'ity ality hankasitrahana ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafo ao amin'ny raha-pitsondray ary veloma tompoko. Transformez votre intérieur avec Zinda. Zinda, mon rêve se réalise enfin. Jumina, Tiago, Jumina, orange, fraise et coco, si parfum Marisa Caraza, Jumina, Mina Metiamna. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Salama tompoko, tonga soa tamin'ny Pegasus e. Zahay dia mamokatra kidoro vita avy amin'ny mosy. Tena mateza, voanja fiafy. Vous a présenté Ny vaovao. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.